Agora já está na base. Amizao androntsika izao a dia amin'ny fofeny fifaliana no hiarabako anareo namana rehetra. Engany hoe isika ho vehivavy modely fitaratra eo anivony antonantsika tsirairay avy. Mirahasoa antsika rehetra ihany koa atotosa ny anjity sy ny andraikitra izay sahantsika. Amin'ny safinam-batony, femme forte, battante, courageuse. Miompo aminareo na dia aty an-tany lavitra aza ny tenako. Ny rariko dia mba ho itoizan'izao fifankatiavantsika izao ka amin'ny fofeny fifaliana sy fitiavana no hanolorako ity fanomezana ity ho antsika. Ity fahalavavany sy hamanaminy fifankatiavantsika mirary soa antsika rehetra Marie Rose avy aty a Fransa ihany. Tsy hainay ilay tsy hisaotranao e fa tena hoe falo ny fonay ampisafiny am-bato izay voantso vitsivitsy tena hoe surprise tena hoe tsy haiko tsony fa tena hoe falo zahay ary tena hoe manana zandry manana rahavavy manana anao tena hoe tampoka taminay le zavatra nataonao teo vokatra ny fitiavana fa engany ilay izany fifankatiavantsika zany dia itoy hatrany satria efa zay nitazay ray aman-drenitsika hatramin'izay dia mbola tohizatsika hatramin'izao zay le mampampato atsika dia ndreo zahay be dia be zahay mba Antananarivo eto fa zao zany no namaly mpiantso no le izy koa hoe tampotampoka koa le nanaovanay anazy angambany dia zao zahay ny vory eto dia tsy hainay tsy amerina le fisaorana anao nisaotra ngeza be la efa hitanao ny be ny alany izay kadao nomenao anay eto tsy ho voavalinay fa tena hoe Andriamanitra manakarefa soavana ny amaly fitianao engany ianao any atany lavitra any tena hanakaiky anao manakarefa Andriamanitra izay ekotsika dia eo la e koko jiaby zay Mais Valéria Safna Marbonie. Kau kata farmasa manaraka koa tsika. Pakatiava tsika zao engany fisaran'olombelo fa Zagnahary mampisaraka atsika. D'accord, zay hoe amin'ny safiny Ambanibonia